Manao ny hetsika fitsidihana ireo orinasa mpanodina sakafo eto an-toerana ny primature lifitra misahana ny toe-karena sy ny indostria tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamafisam-piarah-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana izao hetsika izao nanamboana izany ary ny fitsidihana izay natao teny nivo ny orinasa mpanodina chocolat sy nagra teny Ambodidratrimo teny Androany fitian'ny Ravakarandriamanala sy Mamira Samuel ny makasika izay vaovao zay. Isa taona ny chocolat vokarin'ity orinasa iray eto Ambodidratrimo ity ka ny 50,000 vokatra dia amidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena avokoa indrindra fa any Europa sy Etats-Unis. Io famokarana io moa dia mampiditra vola vahiny eo amin'ny €1 araka nambarany tompon'andraikitra ity orinasa ity. Mandray anjara feno amin'ny fanantevenana ny ari-karena faobe sy fampandrosoana ny toe-karena amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena ny sehatra tsy miankina araka nambarana Andriamatoa Pierre Boutzaza, Prime Ministra lefitra misahana ny toe-karena sy ny indostria izay nitarika délégation nitsidika ity usine mpamokatra chocolat eto Ambodidratrimo ity androany. Hitantsika amin'izao fotoana izao kan-dresahana teo fa dia mampiditra vola izy devise €1 million izy teo sady mampiasa koa ny vahoaka malagasy satria araka ny zavatra andresahana teo amin'ity taona ity dia hitombo moa ny fanatsarana ty toerana ty dia mampiasa 150 à 200 employés. Ka ny antony andehanantsika ty amin'izao fotoana izao zany dia araka ny resaka teo dia mampafantatra ny vahoaka malagasy fa tena ataoko hoe anisan'ny zavatra mahafinaritra mihitsy zavatra misy amin'izao fotoana izao satria tsika miresaka variana miresaka politika fotsiny fa katia misy olona tena manatsara hatrany ny toe-karena ny firenentsika. Isan'ny voasokajy ho isan'ny tsara kalitao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny chocolat vokarina eto Madagasikara. Isan'ny mahatonga izany moa ny mahabetsaka ny tahan'ny kakao amin'ireo chocolat. Akora avy eto Madagasikara avokoa ny ahodin'ity orinasa ity ka ny kakao ohatra dia avy any amin'ny avaratra andrefa nosiny, ny siramamy ampiasaina kosa dia avy ao Morondava. Nitsidika ny orinasa Bongo ihany koa ny Prime Ministra lefitra misahana ny toe-karena sy ny indostria tamin'ity androany ity. Ity fitsidihana ity moa dia hitohy amin'ireo usine mpanodina sakafo maro eto toerana mandritra ny 3 volana manaraka. Etsika izay mifamaly amin'ny anjara andraikitry ny ministera amin'ny fanampiana ireo orinasa avy amin'ny sehatra tsy miankina mba ahafahan'izy ireo manatsara ny vokatra.